malala ho ny tompo mbola ho ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ataovy hitan'Andriamanitra ny asanao. Ataovy ho hitan'Andriamanitra ny asanao. Ao amin'ny Mateo 4:1 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4 dia mampianatra antsika fa ataovy hitan'Andriamanitra ny asanao. Tafiditra indrindra tao amin'ilay fampianarana na ilay toriteny nataon'i Jesoa tany an-tendrombohitra izay manasongajina indrindra ny moraly ny fiainan'ny mpiaramonina, ny mpiarabelona, ny amin'ny fahaiza-miaina, etika sosialy takina amin'ny kristianina na ny mpanaradian'i Jesoa no misongadina eo. Ao anatin'izany dia mipetraka ny anjara toeran'ny fifampitsimbiana, ny fifanampiana kristianina. Kanefa i Jesoa dia misarika ny sain'ny mpanaradia azy, raha marina kokoa mitondra ireo mpanaradia azy handeha lavidavitra kokoa, hieritreritra ny amin'ireny asa fiantrana atao reny, ho toy ny asa atao amin'Andriamanitra. Izany hoe ny asa soa ataon'ny mpino dia toy ny asa atao amin'Andriamanitra ihany, ka ny ivantanan'ny asan'ny mpino zany dia Andriamanitra ihany. Arak'izany ataon'ny mpino izay hahatonga ny asany ho tonga any amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'i Jesoa miteny eto fa raha manao asa fiantrana ianao dia aza dia fatratra loatra mirehare mideradera etsy sy aroa, fa tsy natao an'ilay olona izay mitazana na mijery akory ny asa izay atao, fa atao amin'Andriamanitra. Ambaran'i Jesoa eto amin'ity mofinaina ity fa Andriamanitra izay antefan'ny asa no manome ny valim-pity ho anao. Arak'izany izay no mahatonga antsika miteny milaza fa tokony atao izay ampiantefa ny asantsika any amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra fa tsy ny olona no manome ny valim-pity. Rehefa mamaky tsara isika ity mofinaina ity eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4 dia raha toizana ny vaky teny eo amin'ny andininy 5 hatramin'ny andininy 9 dia ampitahain'i Jesoa, raha marina kokoa ampitovian'i Jesoa ny laharan'ny asa fiantrana, asa fanaova-tsoa sy ny vavaka. Mitovy ny asa fanaova-tsoa sy ny vavaka amin'ny Jesoa. Arak'izany raha ny asa fanaova-tsoa na ny vavaka dia samy avantana any amin'Andriamanitra. Raha ny asa fanaova-tsoa na ny vavaka dia samy hitarihan'i Jesoa ny mpanaradia azy mba samy atao ao amin'ny mangingina. Ary rehefa atao ao amin'ny mangingina dia hoy Jesoa miteny hoe ny rainareo izay ao amin'ny mangingina no mahita, mandre ary hamaly anao rahateo. Mazava arak'izany ry havako, ny votoatin'ny asan'ny mino, ny asa fiantrana, ny asa fanaova-tsoa, ny asa izay fifanampiana dia asa atao amin'Andriamanitra. Tsy hitedavana tombotsoa etsy sy aroa, tsy anaovana selfie etsy sy aroa,
tsy hiantsona mpanao gazety etsy sy aroa, tsy hireharehana etsy sy aroa, fa asa tao amin'Andriamanitra, ka Andriamanitra no mamaly azy, Andriamanitra no mahita azy, Andriamanitra no iantefany raha teo. Mampirisika antsika kristianina rehetra zao tenin'Andriamanitra izao mba hifototra kokoa any amin'ny votoatin'ny asa, fa tsy any amin'ny endrika isehony, tsy ny any amin'izay iledavana ny tombotsoan'ny tena manokana, fa ny any amin'izay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Koa ny asa atao rehetra, ny asa ny mino, lay asa tsara takiana mino, dia asa entina hanome voninahitra an'Andriamanitra. Mahereza ry havana, mahereza manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asa izay ataontsika, amin'ny fitenitsika, amin'ny fanompoantsika sy izay rehetra atao. Eo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy zokinay, izay tonga ny asa tetỳ amin'izao tontolo izao tamin'ny fanetretena sy tamin'ny fitiavana, lay tsy mba ny rehareha, lay tsy mba ny zaozao, lay tsy mba nany amin'ny heriny tamin'ny fizaozaona, fa tamin'ny fanetretena tanteraka. Ary ampianariny anay koa zany ankehitriny, raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fankatoavana anao, anarahanay ny sitraponao marina, ankatoavanay ny didinao. Ndreto izay Tompo, mba ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao. Ndreto izahay, mba ahatonga anay tsiraray avy ho mendrika eo anatrehanao. Mivavaka izahay ho amin'ny asa izay ataon'ny fiangonana, ny asa fiantramin'ny fiangonana, ny asa tsara ataon'ny fiangonana, ny asa fanaovan-tsoa samihafa. Apetrakay ampelantananao Jesosy mba hiantefa any amin'ireo madinika aho izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana. Ary izany hitondranay ambavaka tsy tapaka ny amin'ny fitsonjovanao ireo madinika aho izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana ireny. Dia matoky ny herinao sy ny asanao lehibe zahay ry Andriamanitra io. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Amen.